aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo nomenao an'ity andro lehibe eo amin'ny tantaran'ny izao tontolo izao ity. Satria dia anio no ahatserovanay ny fahaterahan'ny mpamonjy. Misaotra indrindra Tompo fa lehibe aminay izany. Koa dia apetraka aminao manontolo ny fiainanay sy izay momba anay rehetra. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Arak'izany dia fifaliana lehibe ho anay ry havana ny miarahaba anareo na tratran'ity alarobia 25 volana desambra ity izay andro noely ahatserovantsika ny nahaterahan'ny mpamonjy. Goainga ny mpamonjy ry havana tena ho tanteraka tokoa ilay anarany hoe Immanuel, izany hoe miaraka amintsika Andriamanitra, momba antsika Andriamanitra, amintsika Andriamanitra, ho an'ny tsirairay, ho an'ny isan-tokantrano ary ho an'ny firenentsika anie izany dia Madagasikara sy ny Malagasy. Dia mirahary hatrany izahay mba hanaovanao fety sambatra amin'ity anio ity. Voninahitry Jesosy Kristy. Amen. Natomboka omaly ny fijerentsika an'ireo olona voalazan'ny Baiboly fa tsy nanana fanetretena. Anio dia raodam-panjaka ry havana no jerentsika satria mifanojo amin'izao nahaterahan'ny mpamonjy izao izany. Rehefa tonga tao Jerosalema ireo maki telo lahy mba hanontany ny mpanjaka ny amin'ny toerana nahaterahan'ny mpamonjy, na tamin'izany dia nambarany hoe araka ny fitantaran'i Matio, mpanjakan'ny Jiosy, dia nangorohoro izy sy Jerosalema rehetra. Rehefa nanontany ny loham-pisorona rehetra sy ny mpanorandalàna ary raodam-panjaka dia fantatra fa ao Betlehema any Jodia no toerana nahaterahan'ny mpamonjy. Dia nasainy nakany ireo maky ary nafara mba hiverina fa mba hiakohaka eo anatrehan'ity zaza voateraka ity koa izy. Kinanjo ny toron'ny anjely hevitra izy ireo dia tsy niverina tany amin'ny Herôda. Teo ary no niseho ty nambaran'i Matio ao amin'ny filazantsarany ity 2:10. Matio 2:10 vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ary noho efa fantatra Herôda fa voavitaky ny maky izy dia tezitra indrindra izy ka naniraka namono ny zazalahy rehetra hatramin'ny 2 taona no midina, izay tao Betlehema sy ny tamin'ny manodidina rehetra, araka ny andro izay nofotorany fatratra tamin'ny maky. Amen. Hitantsika amin'izany ry havana ny nataon'ny raodam-panjaka izay nanana ny fahefana rehetra ka reto misy zavatra roa tena nibosesika tao am-pony sy tao an-tsainy tao. Voalohany, ny amin'izany hoe mpanjaka teraka izany. Ao izany ny nahatonga anazy hoe natahotra sy nioriory ity dia hoe hisy mpanjaka teraka koa dia nahoana? Mety eo aminy tahotra ny ho very sezany amin'izany. Dia faharoa ihany koa izany ao ny toe-panahy mibosesika ao an-tsainy daholo, inona no ho akon'izany amin'ny maha mpanjaka azy sy eo amin'ny fitondrana ny tany sy ny fanjakana. Noho izany dia natahotra fatratra izy. Kanefa moa feno firehariana ny fony satria afaka mampiasa ny hery eo am-pelantanana izy dia ireo miaramila izany mba hamono olona, mba hamono zaza. Asa nafiry ry havana ny maty tamin'izany satria izay zazalahy teraka 2 taona no midina dia nasainy novonoina avokoa. Araka izany dia hoe tena nisy fitrandran-drano, nisy tomany eran'ny Betlehema sy Jerosalema sy ny manodidina rehetra izany satria tena atao hoe jinjafary, fitenintsika malagasy ny tahaka izany ry havako. Eto izany tsika dia samy mandinika fa rehefa misy ny zavatra atahoran'ny olona, iray izay. Faharoa, rehefa eo koa ny toetrany izay feno firehariana, manana fiavonavonana, afaka mampiasa izay ananany, manoloana an'ireo dia tsisy ny fanetretena. Manoloana an'ireo dia tonga tanteraka eo amin'ny fiainany izay rehetra heveriny hoe ampiasana ny ananany, mety ho fahaizana, mety ho talenta, mety ho vola, reto dia fahefana sy ny sisa izany. Noho izany dia hitantsika fa tena zava-doza satria miafara amin'ny famonoana olona ny tsy fananana fanetretena. Koa dia amin'izao noely izao efa natsidika teny am-piandohana izany
Dikan'ny anarana hoe Jesoa dia Andriamanitra ny mpamonjy. Mba ho mpamonjy ny tsirairay avy izay manolotra amin'ny fiainana ho an'i Jesosy Kristy tokoa ny tompo ary de ho tsaroantsika ao anatin'izao noely zao zany. Ho Andriamanitra mpamonjy ny isan-tokantrano koa any izy, ary indrindra ho Andriamanitra mpamonjy ny firenentsika, de Madagasikara izany. Dia mbola tsy mitsahatra izay ny mirary soa ry havana, iny anie mba ho hafa mihitsy ity andro noely ity, satria tena andro noely any vanon-tompo ny fiainantsika tsirairay avy sy izay rehetra momba antsika ka ho tanteraka tokoa ny tena anaran'i Jesoa zany. Ary faharoa, mirary koa izay mba miavaka izy ity satria mba ahafahanao manao fety eo ambany fanetretena, feno fifaliana miaraka amin'ity zaza teraka dia Jesoa Kristy ity, ary farany dia mirary isika amin'izao noely zao. Ireo izay miandraikitra mivantana ny fiainan'ny vahoakany dia mba tena olona anana fanetretena, ho lavitra ny avinavina, ho lavitra izay rehetra mety mifanohitra amin'ny fiainan'ny vahoaka araka ny tanjon'ity mpamonjy ity. De ny rariana zany izay mandray mivantana amin'ny fiainam-bahoaka ihany koa, miandraikitra mivantana amin'ny fiainan'ny vahoaka, irariana mba hiara iasa amin'ny Jesosy mpamonjy, hamonjy ny vahoakany tokoa, dia tsy handalo fotsiny izao noely na krismasy fa 4 zao, fa hisy fiantraikany tokoa eo amin'ny fiainan'ny isam-batan'olona, eo amin'ny fiainan'ny isan-tokantrano, ary eo amin'ny fiainan'ny firenena. De ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra arak'izany. Amen. Vavaka isika dia mangataka ary izay Tompo, engan'izao andro noely faha 420 izao hanafahana ho anay tokoa amin'ny ratsy rehetra, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanana. Amen.